inona fanalahidy action lazay lioka toko fahinandiny fahena amin'ny telopolo sy ny fafito amin'ny telopolo aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo ary aza amin'ny tsara dia tsy ho tsarainy ianareo aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo mamela dia mba avela ianareo averiko fanindroany ary tena atao fiainany ity manomboka androany tsika menakavy atomboko amiko ataoko fiainana le izy nandiny fa fito amin'ny telopolo aza amin'ny tsara dia tsy ho tsarainy ianareo aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo mamela dia mba avela ianareo roa le seza fiandrianana ray fitsarana ray fahasoavana ahoana na tonga na tsy ho atsy amin'ilay fitsarana fa ho atsy amin'ilay fahasoavana dia ho Jesosy hoe aza amin'ny tsara dia tsy ho tsarainy baka tiako enao akaikinao aza amin'ny tsara dia tsy ho tsaraina hoe maninona manomboka androany zany avereno kely le verset tsy amin'ny écran ko azafady tompoko manomboka androany tsy hivoaka amin'ny vavantsika mihitsy sy ny fahatsapana ao anatintsika ny tsara na iza na izy ny olona zany raha vao mitsara dia mametraka ny tenany eo ambanin'ny seza fiandrianana fitsarana averiko farany manomboka androany tsy isika ireo mintsony no hitsara na iza na izy ry havana malala amin'ny fiainana ahita olona manao ny tsy mety tsika fahamarinana ane zany ahita olona tena ivalana tanteraka amin'ny fiainantsika indraindray mety ahita olona mpivavaka tsika zay ho fantatritsika ny tantarany ary izy moa malalaka eo masotsika mihitsy ary izy nanao zavatra tsy mahalala anao izy fa ianao mahalala azy hoy ianao teo masoko mihitsy izy ny tena nandefy lalana viavanana raha izy metatra sy ray metatra teo masoko mihitsy ane reny nanao an'izao hoe ifonako amintsika tsararay avy rehefa nimbatsika zany ny devoly dia ataony mahalala zavatra tsika zay atonga tsika hitsarany hafa satria fantatry ny devoly fa raha vao mitsara tsika dia ho tsaraina manomboka androany ka lasaka nabavy ataontsika sanatry no hitsara atombontsika amina fiangonan'olona na mare zavatra tsy mandresy lahatra tanteraka na ozy ianao hoe diso kosa arangazany ity ny tenin'Andriamanitra manaova ohatra ny anjely Mikaela rehefa teo alohan'ny Satana anjely Mikaela mamaky ny bokin'ny Zakaria ianao dia ozy izy hoe Satana ananatra anao ny Jehova tsika zany ka lasaka nabavy raha te hitoetra ambany fahasoavana dia tsy mahazo miteny zavatra hafahafa momba ny hafa tsy mahazo manana fahatsapana misy fitsarana momba ny hafa iny kina azy tomobile tsy ianao taiza ndriniky mahino iny iny viki ndriniky mbola mendrika no iny fa maniny mahazo micro ampiangonanareo ndriniky mahay raha lasaka nabavy io mila fahasoavantsika fa tsy mila fitsarana amen tsy mitsarana izany izy mpanompon'Andriamanitra mahare tantara ianao ifonako aminao tsy maintsy efa nahare ianao ary ifonako mety mbola mahare ianao ankehitriny ary ity ny teny ifonako mbola hare ianao amin'ny ho avy satria mbola lava be ny fiainana
ary ny olona nandrenesanao androany mety tsy andrenesanao tsony fa olo-kafa indray mety andrenesanao zavatra hafa famarinana ane zany e fa izao ninonina renao tsy anjarako ny mitsara ahoana tsara maninona tsara ifonako amintsika hoentiko lavitra le izy mety olona tsy tianao le olona tena tsy tianao sy tsy mety ifonako le fomba teny hoe tsy tiana fa le olona tsy mety aminao mihitsy no renao tapika hoe nidoboka hoany mariavy ianao e eo ianao vao hoe zany efa miteny aminareo hoe iny efa fantatro hatramin'ny voalohany zany efa mijery ny masony fotsiny dia je voyais dans ses yeux dia hoy Jéhovah mantsy ianao je vais regarder aussi dans tes yeux ka na olona tsy mety aminao ary no lavo na olona tsy mety aminao ary manao ny tsy mety ka lasaka nabavy eo aleo tsy miteny ninina tenenikeno kaikinao aleo tsy miteny ninina hoe fa na ny tsy mety amiko ary no tsaraiko za ndray no tsaraina rehefa avy eo na ny olona mety amiko koa tsy azoko atao mitsara azy na ny olona tia tena fahamarinana indraindray tsika rehetrarehetra ao an-trano ao ka za ihanina vadiko ve tsy ho teneniko vadiko ve andriamanitra tsy mety mihitsy ifonako aminao manomboka androany esory amin'ny atmosferanao ny fitsarana aleo ny fitsarana ao anosy ao ihany tenenkeno kaikinao hoe aleo ny ao ihany hoe sady mivongivony ianao ka ao ihany hoe fa ny fahamarinana rahalasaka nabavy efa naheno olona diso sika misy fotoana koa tsika kehitriny maheno olona diso ary amin'ny hoavitsika mbola heno olona diso fa ninonino tsy anjarantsika amin'ny tsara mba hampahirezony eo akaikinao ninonino henonao hoe mangina fotsiny na inona hitanao azo sary misy vavolombelona roa na telo rehefa tonga ao aminao tsy anjarako amin'ny tsara tenenkeno kaikiny hoe tsy anjarako amin'ny tsara n'izany hoe raha vao tafiala ao anatsika le toe-pony fitsarana dia manomboka eo anomboka isy fahasoavana ikorina amin'izay diovina ny fiainana rahalasaka nabavy arovana ny fo indraindray misy zavatra aleo tsy mandre azy misy fotoana aleo tsy mahita azy fa tsy hoe nizay zany ny olona liana amin'ny fitsarana ny hafa dia misitona fitsarana ny tenany ary tadidio raha vao andriamanitra amin'ny tsara dia tsy faly lalandava izy tezitra izy zay ny faharoa raha lasaka nabavy dia izao tsika kristiana na hoe no kristy tsika dia afaka miaina an'izany ny faharoa dia izao mametra atmosferana fahasoavana ahoana hoe na hoe mamorona atmosferana fahasoavana ny fiainanao ianao dia aoka mpanaparitaka fahasoavana ho an'ny hafa olona tsy mendrika mihitsy asoavy hitanao le olona tsy mendrika mihitsy hoy ianao hoe ty zavatra tia fantatro any anatinao any misy zavatra fantatro fa izao ty olona ty mihitsy ny asoavy vitsy any nanao amen mbaka tiokeno kaikinao heninao ve zany hoe le olona le tsy manantena no asoavinao mihitsy izy no asoavinao dia tsy manao hoe no mitenin'Andriamanitra sy nytoroteny tamin'ny lahady ny olona tsy mendrika amindrana fo amindrao fo le izy ane raha lasaka nabavy ianao mahazo tombony amin'ny farany le olona tokony ho aparitaka eran'izao tontolo izao fahadosoany ianao manafina azy raha lasaka nabavy eo tenenkeno kaikany hoe tontolona fahasoavana hoe
manonona fahasoavana ho an'ny hafa. Teneny hoe manonona fahasoavana ho an'ny hafa hoe mamindra fo amin'ny hafa hoe dia manondraka fahasoavana ny hafa. Tsy mora le izy, tsy mora le izy, fa zao raha lasaka anabavy, ataovy izay ahatonga anao tsy ho devant la barre. Hainao tika zany hoe devant la barre, ataovy izay ahatonga anao tsy handalo fitsaran'Andriamanitra. Nino za tsy mitsara, te hiteny be ava ahoana tsara, maninona te hiteny be ava asika tsararay avy tsy mety amiko izy. Ny olona diso taminao asoavy, ny olona fantatra hoe tena ty kosa tsy mendrika asoavy, fa milaza aminao hisitona fahasoavana eo amin'ny fiainanao zany. Teneny hoe misitona fahasoavana eo amin'ny fiainany zany hoe ny farany raha lasaka anabavy dia izao, raha tianao no feno fahasoavana dia manana toe-po mpankasitraka sy misaotra. Hainao misy karazan'olona oatra zao, rehefa mandeha maka karama izy dia tsy misaotra. Dia fa maninona koa tsy misaotra? Karamako tiako. Tonga dia tena inona ny anakan'ity? Atsembohan'ny tavako ty ozy izy ka hoana ny isaotra amin'izany. Makana ny azy anie, atsembohan'ny tavany ioko, ny moa ny isaorany. Fa ho anao izay mahatsapa kosa hoe hoadray, ny anahy fahasoavana. Ny anahy na ny asa koa ary fahasoavana. Ahoana moa tsy isaotra raha vao mba mandray? Fiainantsika tsiraray avy mihitsy, rehefa miona amin'ny lehibe ianao dia mba misaotra. Misaotra tompoko. Miona amin'ny lehibe ny orinasanao, misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Rehefa manino zaho mila mampidi-bola ho azoko zany isaotra ho azy, ifonako aminao. Raha tsy nalaina ianao dia tsy miasa ao. Dikan'izay mba nahita fahasoavana taminy ianao, fa nga ianao tsara noho izy. Dikan'izany rehefa mahita azy ianao mba misaotra tompoko. Eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay zavatra tsara rehetra ataon'Andriamanitra aminao, manana toe-po mankasitraka sy misaotra lalandava. Fa ho hitanao fa manomboka amin'izay fotoan'izay anapa-kevitr'Andriamanitra hoe momba ny rahalaranina sy ranabavy ranina eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ako, eo amin'ny maka fanapa-kevitra ho azy hoe ianao ho tahina ka tsy ampy ny diplômanao, tsy maninona ho atosiko amin'ny fahasoavana ny fiainanao. Zay tsy vita ny diplômanao vita ny fahasoavana ty amiko. Tsy ampy ny volanareo menakavy, tsy maninona. Nefa nareo dia azo tele fisaka be ve, tsy maninona zany. Ranjely eo mba kitio kely eny azafady mba sy vao mena tele retsy. Ho hitanao manomboka androany, ho feno fahasoavana anenao ho rakotra fahasoavana anenao ho atosiky ny fahasoavana anenao, ataovy amena mafy be. Inona le fanaliny telo? Aza mitsara ny olona le tena mahay io verset io mihitsy. Luka 9:7-10. Aza mitsara mba tsy tsaraina. Fa hainao amin'izay le izy manomboka androany, ary tena piarinao tanteraka. Voalohany tsy mitsara na iza na izy, tena mitandrina be satria maninona? Ho asefy sy ny devoly eo anoloanao ny olona rehetra mba hahatonga anao hiteniteny foana. Iny ary olona mpivarotenako, iny ary olona mpiadetsenako, iny ary be vazavazako, iny ary rehetrarehetra eo ifonako aminao. Tsy manao an'izany intsony tsika manomboka androany. Teninko ianao kakiny hoe tsy manao an'izany intsony tsika manomboka androany. Mahita olona tsy mety amintsika tsika ka nahazo tomobila tsara tarehy noho ny anao izy, zao fotsiny teneniny tompo no asoavinao izy. Marina ane zany misy fotoana ianao amin'ny fiainanao ahita olona ozy ianao, ty kosa tsy tsara noho iza, ty kosa tsy mendrika noho iza, ty kosa tsy manana diplôma noho iza, kanefa le olona hitanao mitondra VX, mitondra tomobila tsara tarehy be, mipetraka anaty trano tsara tarehy be, eo ianao le alay-panahy hiteny zavatra Andriamanitra ho famanana kosa. Zao fotsiny teninao Andriamanitra, sao
navelanao mba misy fahasoavana mirotsaka eo amin'ny fiainany dia mba ohatr'izay izy fa milaza aminao a raha zany no fomba fiteninao hitodika Andriamanitra dia hiteny amin'ny anjely hoe anjely eo ny manana toro manaraka dia ry olona rindray na soavana zao hafa mihitsy ny fomba fiteniny a hafa ny fomba fijeriny a hafa ny fomba fanaony ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy telo ilay atmosfera tsy mitsara faharoa mamorona atmosfera na fahasoavana ary ny fahatelo misaotra sy mankasitraka mba fitino aky ny afatra amin'ny olo akaikinao tokony teny eo akaikinao eto zany tsy maintsy miova daholo amin'izay fomba fiteny zao mena tsisy olona milaza ny avy akimpangalatra iny anina non galasaka nabavy tsy mahasoa antsika ny eo amin'ny fitsarana fa mety amintsika eo amin'ny seza fiandrianany fahasoavana hitehaka mafy be ho an'i Jesosy tsika